mitoetra marina ka hatoko tsara. Zany loha hevitra mahafinaritra izany no manasako anao mba haharitra hatramin'ny farany. Mpiara-midinika namana isany amin'ny anaran'i Jesosy ilay nitantana ny fiainantsika rehetra, ilay mbola mamindra fo amintsika no anolorana ny arahaba ho mba hampirarian-tsoa ho an'ny tsirairay avy na tratra izao fotoana iara-mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Andeha fanofa ho fantanana isika tompoko. Ny fiadana tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Dia ry araka hivavaka isika amin'ny mpanombohana izany. Ray tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao ilay tianay sy mamindra fo aminay isan'andro. Misaotra anao izay noho ny fitantanana rehetra, noho ny fitiavanao anay, ka mbola omenao anay izao fotoana tsara andinianay ny teninao izao. Mitahianay tsirairay avy, ao ka mbo vita fihavanana aminao zahay, ka hokosehanao ireo ratsy fahatanterahina. Ankehitriny ary mangataka ihany koa izay ny fanaina masina mba harotsaka toem-ponay, ampianatra anay ny teninao. Tononinay ny vavaka noho ny aminara Jesosy. Amen. Mitoetra marina ka atoky tsara. Ny andinina tao tadina andehanimboantsika izao fiarahana izao amin'ny Tesalonianina voalohany, toko 5:7. Mino fa aitsika lizy Tesalonianina voalohany toko 5 ka ny 7 manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Ry mpiara-midinika namana, boky maro no voasoratra momba ny fiainana misy tanjona sy ny fiangonana misy tanjona. Ny fiainana rehetra dia misy tanjona ary mifantoka amin'izany tanjona izany no tokony fizotra ny asa rehetra dia tanterahina. Mifantoka amin'izany. Ny apôstôly Paoly dia nanana tanjona izy teo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Nanana tanjona izy ny amin'ny fiangonana izay nampahireziny ary nanana izany tombotsoa izany ny fiangonana tany Kôlôsia ary manana izany tombotsoa izany izao sy ianao. Zao no voalaza amin'ity Kôlôsianina toko 4 ka manomboka ny 2:12 sy 13. Manao hoe manao veloma anareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo mba ho hitoeranareo marina ka atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelony aho fa mikely aina fatratra ho anareo sy ho an'ny Laodikia ary ho an'ny Hierapolia izy. Ry mpiara-midinika namana, resy lahatra i Paoly fa i Epafra dia rahalahy anankiray, mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tena mikely aina fatratra miara-miasa Paoly amin'ny fitoriana ny filazantsara. Manahoana izao sy ianao ankehitriny? Mba tena mikely aina ve manatanteraka izany asa niantsoan'Andriamanitra antsika izany? I Epafra dia niraina izy ampahery itony filazantsara any amin'ny faritra manodidina ny Laodikia sy any Hierapolia. Hierapolia moa dia azo lazaina amin'ny adikany teny manao hoe ilay tanàna masina. Zany ilazana an'ity Hierapolia ity. Niraina ao amin'izany Epafra mba hampahery. Ina moa ny tena tanjony na ny raha ny Paoly azy dia zao ny voalaza izy hoe mba hitoeranareo ho marina ka atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Mahafinaritra ny mandinika an'izany hoe nifantoka amin'ny tanjona mazava. Ny iraka nampanaovina ny Epafra, ny vavaka nataony Epafra mba hitoerany mambra ny fiangonana ho mara sy matoky ary tia manao sitrapon'Andriamanitra. Andeha hojerevantsika ne, hojerentsika io antom-bavaka, io iraka io, mitoetra ho matoky. Dika hoe mitoetra
de antsika tsara fa hoe mijoro mafy tsy mihetsika. Zany no fanirian'Andriamanitra any fiangonana ankehitriny, miorona mafy tsy mihetsika. Kanefa tsy ho tratra antsika ny hoe mafiorona sy tafatoetra raha totsika ka tsy miorona amin'ny finoana sy ny fahamarinana ny filazantsara. Mila mandray ny fiadian'Andriamanitra tsika araka ny voalaza amin'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko 1 ka ny 9:20, Efesianina toko 1 manomboka amin'ny 9:10 sy 11. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra de tafatoetra ianao. Marina le hoe marina re de manondro fahatanterahan-toetra misy eo amin'ny endrika maro samihafa amin'ny alalan'ny faneho-pitiavana amin'ny fiainanao amin'izay mifanerasera aminao. Matoko tsara. Ity le hoe matoko tsara ity indray kelen'ny Paoly de zao hoe mba manome fahafahampo tanteraka amin'izay anirananao, manao ny zavatra amin'ny fahafenoana, tsy misy fiasaram-belatsy. Matoko tsara. De ny farany de izy hoe amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, mila miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zao taranaka misy antsika izao ankehitriny. Ny zavatra izy tady ampalahelo, tady adin'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra ary any ka niteny Jesosy manao hoe tsy izay rehetra manao amiko tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny vavaka i Paoly mba ho fienoana amin'ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny mambra tany Kolosia ary ho anao ihany koa ankehitriny. Izy hoe mba handihanany miendrika ny tompo hanaovany ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Ny faniriako ary androany de mba hatonga antsika tsirairay avy mitoetra marina ka hatoko tsara miezaka mandrakariva anao ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra ane hitahy anao sy ny fanapa-kevitra ihany koa zay resinao androany. Ndeha faranantsika mivavaka izao dinika izao. Andriamanitra rainay io, misaotranao indrindra zahay ny amin'ny taridalana sy ny torohevitra omenao anay mandrakariva amin'ny lalan'ny teninao, ka hitarianao anay tahaka ny mambra tany Kolosia fahizay, mba hahatonga anay ho marina hatoky amin'ny fanaovana ny sitraponao. Tsy vitanay zany fa mangataka ny fanampianao zahay ka ny fanainao masina no hanampy anay mba hatraranay zany tanjonay zany. De mitahianay amin'ity tontolo andro ity, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.